Andrianambinina Mirady Fitiavana. Fitiavana le langue dia le langue kosa zao tena ilaina zany amin'ny sehatra asa na mandeha ivelany na Tetsy amin'ny cours éducatif ASEM Itosy tao anatin'ny fiara-miasa amin'ny UFP ASEM no nanolorana mari-pakasitrahana na sertifika ho an'ny andehany misantatra izay nahitana mpianatra miisa 12 tao aorian'ny fianarana nandritra ny 4 bolana ny sabotsy lasa teo. Telo no nahazo ny sertifika manokana amin'ny teny anglisy, 12 kosa no sitraka izany teo amin'ny taranja frantsay. Profin'ny ezaka sy ny fandrosoana vitan'izy ireo izany ary nanamarika dingina vaovao ho amin'ny fahombiazana trany. Tanterahana teto amin'ny ASEM Itosy ny fizarana ny mari-pakasitrahana na ny certificat agréé fin de formation ho an'ireo andiany voalohany mianatra ny langue française sy langue anglaise teto amin'ny cours ASEM Itosy. Iarahana miasa amin'ny UFP ASEM moa zany izay sehatra fanofanana arak'asa atao amin'ny ASEM. Tombotsoa manokana ho an'ny cours de langue eto amin'ny ASEM Itosy dia ny pratika no betsaka ary akoatr'izay koa ny fahazoana ilay certificat agréé par l'État. Fisaorana lehibe no atolotrain'ny ASEM sy ireo mpampianatra tamin'ny fanohanana sy ny fampianarana anay. Les cours étaient fluides, clairs et surtout dispensés dans une ambiance conviviale. I want to study in the English program here at ASEM. First, I want to give thanks to God with His love and grace and guidance that this event is possible and we are all carried here today. Riarianay nahita ezaka sy ny fandrosoana ireto mpianatra ireto vonin'izy ireo hitondra lavitra ny fahalalana noraisin'ny teto amin'ny cours éducatif ASEM. Amiko manokana dia ataoko hoe ny ato amin'ny ASEM dia misy ny fanabeazana izay azo lazaina hoe anisan'ny point fort ny ASEM dia ny fampianarana izay mora azo kokoa ary ny convivialité moa izy amin'ny teny français. Mankasitraka ny ASEM izahay tamin'ny fanabeazana sy ny fanohanana nomena ny zanakay hoy ireo ray aman-dreny nanatrika izany. Izany sekoly zany natao hoe taniketsa ny ireo zaza tanora, indrindra moa sekoly professionnel ohatran'itony dia atao hoe manomana an'ireo tanora amin'ny sehatra asa izay ilainy ao aoriana. Noho izany dia mankasitraka makatelina n'ity sekoly ity ny tenanay ray aman-dreny. Isin'ny cours spécial vacances eto amin'ny cours éducatif ASEM Itosy ka misy fidirana indroa ka anjaranao ny misafidy 20 volana Jolay hatramin'ny 9 volana Aogositra na ny 10 hatramin'ny 17 volana Aogositra mbola mandray mpianatra isan'andro ny cours éducatif ASEM Itosy.